Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Karazana rehefa malalatra ity zoma fa 4 ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia toko 5:30. Isaia toko 5:30 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 4. Isaia toko 5:30 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina, ary ny tany ay mifaly sy mamono tahaka ny lily. Mamono be dia be izy, eny mifaly sy mioby izy. Ny voninahitry Libanona dia omena azy, mba amin'ny hatsara-tarehiny Karmela sy Sarona. Dia ahita ny voninahitry Jehovah izy, sy ny famirapirantan'Andriamanitsika. Ampahirezonareo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza aza matahotra, indro Andriamanitrareo avy mitondra fahamalina, dia ny fahamalian'Andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Ray masonao manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy 4, lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza aza matahotra, indro Andriamanitrareo avy mitondra fahamalina, dia ny fahamalian'Andriamanitra eny tokoa ho avy izy ka hamonjy anareo. Rehefa tao anatin'ny sarotra ny zanak'Israely na ny firenen'i Joda amin'ity toko 5:30 ity, satria maro-pakahaly izy ary betsaka ny antony nakalany ireo firenena manodidina any Joda any Joda. Tsy dia hoe lehibe noho ny firenen-kafa loatra akory Joda na ny Israely zany, tsy dia lehibe loatra, fa noho ny toerana nisy azy, kion-dalana ara-barotra, kion-dalana tamin'ny fivezivezena, dia nanana toerana tsara toerana Israely ary nahatsiriritra ny olona ny toerany, na dia firenena kely ary Joda mitaha amin'ireo firenena lehibe manodidina azy tahaka ny Edoma na tahaka ny Egypta tamin'ny fotoan'andro. Kely dia kely izy, saingy nahatsiriritra ny olona manodidina azy, ny toerany ara-jeografia, ny toerany teo amin'ny lafiny geopolitika tamin'ny fotoan'andro, fa teo indrindra koa raha ny lafiny ara-pinoana sy ara-pivavahana. Ny Joda ihany na ny Israely moa satria efa nizara fanjakana avara sy atsimo izy, ny Israely ny avaratra, Joda ny atsimo. Dia i Joda ihany sisa no nivavaka tamin'Andriamanitra tokana, ny manodidina azy nanompo sampy avokoa, manodidina azy nanompo Andriamanitra maro ary mitovitovy fomba fisainana tamin'ireo firenena manodidina, fa i Joda kosa niavaka tamin'ny toetra, niavaka tamin'ny fivavahana, niavaka koa mazava ho azy ny zavatra arakarak'izay inonao no etikanao, arakarak'izay inonao ny fitondrantenanao. Ny fitondrantenanao dia baikony ny zavatra inonao, baikony ny zavatra itokisanao. Noho izany dia hafa be ny etikany na ny fitondrantena na ny fomba fiainan'ny Joda ny tamin'ireo manodidina azy. Dia tonga ho azy ny fahakalana ireo firenena manodidina, fahakalana teraky ny fitsiriritana, fahakalana teraky ny tahotra, fahakalana teraky ny fialonana maro isan-karazany. Ary eto na dia Edoma aza izay nisy any taranaka Esau, dia velom-pialonana mafy mihitsy tokoa ary nakahala any Joda. Ray fiaviany ireo satria samy taranaka Abrahama, saingy ny fakahala izy noho ny fialonana, ny famalifaty mihitsy ara. Dia amin'ity doka 5:30 ity ara dia mitodika amin'ny zanak'Israely Andriamanitra na amin'ny Joda Andriamanitra, mampahery azy amin'ny alalan'ny Isaia mpaminany, manao hoe mahereza nareo, aza matahotra nareo, mandehana mifampahery, atanjao ny lohalika malemy, lazao amin'ny reraka am-po hoe mahereza aza matahotra. Revako afatra mbola tokony ho voizin'ny kristianina ankehitriny ihany zany. Kristianina mifampahery, kristianina mifampatanjaka finoana, kristianina izay
manoloana ny zavatra mitranga de kristianina mitondra vaovao mahafaly. Am'izao andro antsika zao moa indrindra ny rivotra iainantsika eto Madagasikara vanim-potoana ankehitriny dia totazantsika matahotra sika menakavy, matahotra ny mivoaky ny trano, ny eny an-dalana maika hody, ny ao an-trano tsy te hivoaky ny trano, ary dia mampitebiteby fantatra tokoa zany vokatry ny toe-javatra ny iaraha hita iaraha mahafantatra. Ary dia ao anatin'izany indrindra no ny tokony hovoizin'ny kristianina ny vaovao mahafaly. Mahireza, mahatanjah. Mahireza mahatanjah zany hoe kristianina mahatoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany. Mafy ny zavatra mety ho lalova ny fiainana andavanandron'ny kristianina. Satria eto anivony zao tontolo zao izy. Jesosy rahateo efa nampahafantatra ny kristianina manao hoe ahita fahoriana ianareo, ahita karazam-pahoriana mihitsy ary, raha jerena ny teny. Fa nefa matoky fa zao efa naresy izao tontolo izao. Izay entin'ny Isaia mpaminany mampahery ary ny zanak'Israely amin'ity andininy ity de ny filazana hoe hamaly Andriamanitra. Hamaly Andriamanitra. Mahireza fa handray andraikitra Andriamanitra. Mahireza fa tsy hoe hitaza-potsiny Andriamanitra. Tsy hoe miteny zany tsika matao hoe aza matahotra, miteny tsika hoe mahireza amin'ny namantsika, miteny tsika hoe mahireza zakivy amin'ny manodidina antsika. Fa tsy mijanona ho tenin'olombelona io. Fa hoy ny tompo eto, lazao fa hamaly Andriamanitra. Lazao fa handray andraikitra Andriamanitra. Zany hoe aza matahotra fa hiditra mitsehatra Andriamanitra. Aza matahotra fa handray andraikitra Andriamanitra. Azy ny famaliana. Tsy avelan'ny tompo hamaly amin'ny herin'olombelona isika. Nahoana tsika tsy avelan'ny tompo hamaly kosa? Nahoana tsy avelan'ny tompo hamaly fasitsika? Nahoana tsy avelan'ny tompo hamaly amin'ny herintsandry izay mety ho ananantsika mihitsy ny fitaovana ho ety mamaly mampiasa herisetra. Fa nahoana ny tompo eto miteny hoe aleo fa ho an'ny famaliana. Misy asa raha tsaroanareo tambola kely tantaran'ny foron'ny Ezopa izay namboarin'ny Jean de La Fontaine any amin'ny taona 1830 any. Dia ao anatin'ilay boky faharoa, fabla fahavalo nangany fahavalo, amin'ny boky faharoany Jean de La Fontaine. Tantaran'ilay voromahery, de ilay voangory, dia ilay bitro. Toy izao ilay tantara. Amboaritsika am'izay mety azahoantsika azy. Haitsika tambola kely rehetra satria namaky ny boky tezaina tamin'ny fablan'ny Jean de La Fontaine tsika menakavy. Dia mampatsiaro fotsiny ihany zany. Hoe ndray maka nisy voromahery nahatazana bitro nazana bitro, natazana bitro. Niazakazaka ilay voromahery maka ilay bitro. Ary dia nahatazana an'iny voromahery niazakazaka iny kosa ilay voangory. Dia nanakana ilay voromahery manao hoe fa maninona izy no ataonao, aza kitihana re izy. Ilay bitro koa nila vonjy tam'ilay voangory. Dia tezitra ilay voromahery. Efa inona moa no idiranao ry voangory amin'ity raha te ho alaiko ary ty bitro ty, inona moa ny azonao atao eo? Dia poto zay no nanlian'ilay voromahery an'ity voangory zay te hanampifantatra an'ity bitro ity. Hoe tsy rariny ataonao, te hanampifantatra ilay bitro, ilay voangory, ary dia poto zay nanlian'ilay voromahery ilay voangory ka nahatonga ilay voangory tezitra ilay voangory arak'izany, ary dia nivoady ny hamaly faty an'ity voromahery ity. Ilay voromahery tsy nieritreritra mihitsy izay mety ho toy ny tantara, ary dia nanohy ny fiainany teny. Kanjo hoy ny fitantaran'ny Jean de La Fontaine azy, isaky ny nanatody intelo be zao, isaky ny nanatody ity voromahery ity, dia miakatra moramora ilay voangory manimba ny atodiny. Atosiky ilay voangory ikodiany ambany any, satria avy toerana moa ny toerana fanatodizan'ny voromahery. Ary dia tsy nahavanina atody mihitsy ity voromahery ity intelo be zao, hoy ny tantaran'ny Jean de La Fontaine.
voady zany lay voangory manao hoe tsy avelako ianao na ahoana tsy maintsy mamaly faty anao fa nahoana no atao tsinitsinina nahoana no takanao nahoana naovanao herisetra ianao manao tsirary no zany de zao isaky ny manatody ianao de zao tsy avelako raha tsy potika ny atody fantatry lay voromahery tsara hoe izany toe-javatra any ka dia nefa rany ny eritreritra izy hoy Jean de La Fontaine ka dia nataony teny amin'ny lamban'ny Jupiter ny atodiny mba ho voaro lamban'ny Jupiter lay Andriamanitra ninony Grika tamin'ny fotoanandro fantatry lay Skarabe tsara zany ka dia inona nataony nolotony sy nasiany vovoka moramora nolotony lay lamban'ny Jupiter rehefa nahitan'izany Jupiter dia nakipany lay lamba hoe ohatra maloto ito ary niaraka tamin'izay dia voakipaka indray ary dia vaky tanteraka indray ny atodin'ilay voromahery vizaka lay Skarabe na lay voangory ary dia ela lasa izy nody ary rehefa tonga tany an-trano izy de maty teo am-patoriana inona afatry tiany Jean de La Fontaine tantaraina amin'ny fidadary ity riavako anatin'ity boky fahavalo ity tany fahavalo ity lany andro marina tokoa fa nandresy lay voangory kely bitika tsy de manahoana izy saingy nandresy an'lay voromahery izy tsy nahavanina tanteraka ny atodin'lay voromahery vita ny valifatiny saingy inona no mitranga ny fiainan'lay voangory manontolo dia ny laniny tamin'ny famaliana faty tsy nieritreritra afa-tsy ny valifaty izy ka dia ny totaly mpiainany ray manontolo dia lany andro namaliana faty lay voromahery sambatra ve izy tsia navita zavatra ve izy vita ny valifatiny saingy zao ny fiainany dia lasa n'lay valifaty zay mahatonga ny Isaiam-paminany eto manafatra manao hoe raha baikio ny valifaty isika raha baikio ny famalinany ratsy itsika dia manjary ilay ratsy ny mameno ny fotsika fa tsy ny tsara intsony manjary lasa adinitsika ilay tanjony tena fiainantsika manjary tsy sambatra isika ny valifaty na ny famaliana dia zao toy ny mahafinaritra vetivety fa tsy mitondra ny olona ho amin'ny fifaliana sy ny fiadanana zay mahatonga ny tompo ny teny manao hoe aleo fa ay ny famaliana navako malala ny olona mametraka ny adiny amin'Andriamanitra ny olona miankina amin'Andriamanitra dia zao olona tsy hoe resy akory fa olona ho azon'Andriamanitra ampiasaina bebe kokoa raha olona baikio ny valifaty sy ny fo maloto isika satria te hiakina amin'ny herintsika tia malifaty dia zao manjary lasa tsy vitatsika ny tsara tokony atao manjary lany andro amin'ny zavatra izay ataontsika hoe tsy maivana akory fa mavesatra amintsika zany saingy misy lafiny zavatra manokana tian'Andriamanitra ho tanterahintsika mihoatra noho n'izay mety ho famaliana ka dia hoy ny tompo manao hoe aleo anjarako ny mamaly aleo fa any fitsarana fa izao aoka ny fiainanao handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra eto arevako malala nitaonantsika Isaiam-paminany ifampahery amin'ny lafiny hoe matoki ny Andriamanitra ao matoki fa hitan'Andriamanitra ny zavatra mahazo antsika fantatr'Andriamanitra ny zavatra mahazo antsika tsy atoro an'Andriamanitra ny ady izay mety ho manahirana antsika satria antsika mieritreritra fotsy manao hoe kaly izy ange ohatra ny ela loatra ianao Andriamanitra ohatrany tsy androna intsony ianao ohatrany mbola roviana ihany efa mafy loatra zavatra lalovan'izao aiza ihany ianao nahoana ny tsy mamaly vavaka nahoana ny toa tsy miaino zay no anatin'izay tsika ny tsy tokony adonoantsika dia manana ny fotoanany Andriamanitra tsy tokony adonoantsika dia manana ny fotoanany sy ny fandaharany Andriamanitra mahafantatra ny itondrany fiainantsika Andriamanitra dia matoki famantaran'andro'Andriamanitra dia avako tsy tara ny kalandrian'Andriamanitra tsy tara fa manana ny fotoanany Andriamanitra fa mandra-patonga n'izay fotoana izay inona ny tiany tompo toetsaitsika mandehana valio amin'ny soa ny ratsy dia matoki fa ny Andriamanitra ao mahery mandahatra ny zavatra rehetra ary ny tian'Andriamanitra ho am-potsika fotsiny dia ny fahatokiana azy dia mandana raha hampaherezo ny tanana amin'ny raviravy hampaherezo ahatoky ny fitantanan'Andriamanitra hampaherezo fa tsy miady rery akory izy fa ao Andriamanitra tsarotsika tsara ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa hiditra i Andriamanitra vato-kolonjy ray ary dia maharesy ny fahavalo tsarotsika tsara ny orooro nahazon'ny zanak'Israely manoloana ny Goliata
saingy vato anankiray monja Davida ary nitondra vato 5 ray monja tena lava ny Goliath ny tiany tenenina dia izao rehefa hiasa Andriamanitra rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia tsisy zavatra tsy de manahoana akory dia rava ny fahavalonao rava ny tsy tianao rava ny zavatra mety ho manahirana anao zavatra tsy de manahoana akory ary amin'ny fotoana tsy anapoizanao azy akory ary Davida zay mpiandrondry Davida zay olon-tsotra Davida zay faralahan'olona nampiasain'Andriamanitra dikan'izany tsy ny fiezahantsika maly akory tsy ny fiezahantsika ezaka amin'ny herintsika akory ny zava-dehibe fa ny fiakinantsika amin'Andriamanitra ajosoana koa nefa mieritreritra manao hoe dia tsy manao nininona zany Andriamanitra raha miteny hoe mamaly tsy midika manao hoe tsy hanao nininona ianao fa Andriamanitra no andamina araka ny sitrapony Andriamanitra no anendry araka ny sitrapony Andriamanitra no anendry olona andamin'olona ary mety ianao hoe araka ny sitrapony fa ny dikany hoe amaly Andriamanitra dia avelao izy no andamina ny fotoana izy no andamina ny planina izy no andamina ny zavatra rehetra Andriamanitra ke tompon'ny tantara Andriamanitra mitondra ny tantara noho izany dia hoy Isaia mpaminany manao hoe mandana amin'ny fampahery aza vela isy tanana miraviravy zany hoe aza vela isy olona tsy asa noho ny tahotra hoe za tsy asa tsony za okizay za tsy voky ny trano za tsy hanao nininona tsony vizaka aza vela isy tanana iraviravy ka manjary tsy afaka manao nininona aza vela isy lohalika malemy zany hoe za tsy handeha tsony okizay za hijanona za aoka tsisy mpino anan'izany eto Isaia mpaminany fa mifampahereza lazao amin'ny rerakampo hoe aza matahotra ianao laza matahotra ianao tohizo ny fiainanao tohizo ny asanao apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ho avy Andriamanitra amaly vavaka sika riavako tompo am'zoranao zay noho ny an'ny tokomenao anay fa enao Andriamanitray dia Andriamanitra be indra fo Andriamanitra miasa ho anay Andriamanitra mitona anay ahatoky anao isan'andro Andriamanitra mahery Andriamanitra tsy haitohaina Andriamanitra manala ny tahotra sy ny debideby ety anatinay vavaka azy zay tompo malala ampaherezo amin'izao lafiny zavatra mety lalovana isan'andro zao dia ataovy matoky fa manan'Andriamanitra miteny aminay zay manao hoe mahereza aza matahotra indro ny Andriamanitra reo avy mitondra famalina dia ny famalina Andriamanitra tompo dia ataovy manana fo madio sy fo miankina aminao mandrakarivo zay ataovy manana fo feno fifaliana sy fo mahatoky fa mandresy zay manana anao ta io tontolo andro nay ity tompo ta io tontolo andro anompona ianao ta io tontolo andro hifikiranay amin'ny finoana ta io tontolo andro anarahanay anao amin'ny asa tsara rehetra dia mamindrafo aminay tompo ary mitoera mandrakarivo aminay atao fiasan'ny fitiavanao mandrakarivo zay amin'ny anaranao Jesoa Amen.